dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indraina ao anatin'izao fifampaherezana izao. Toko sy mino no tenako fa mifanahy masina dia asa mandrakariva ao anatintsika mba tsy tonga antsika hisavoritantsaina manoloana ny toe-javatra mitranga rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy misy zavatra takony mbarany dia mimelo avokoa ny zavatra rehetra na tsara na ratsy mba hananan'ny olony toko tanteraka naiza le tsika tsy maintsy mandalo toe-javatra sarotra fa Andriamanitra nefa dia mitantana ary miaro ny olona, ny fiangonana, ny firenena izay miankina aminy. Milohan'izay hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hivavatsika. Jehovah Andriamanitra ray misaotra anao mandrakariva izay satria Andriamanitra fitiavana sy be fandram-po ianao ary tsy mitsahatra ny miteny manoloana ny toe-javatra mitranga. Tsapanay tokoa Jehovah Andriamanitra ray, fa raha tsy eo ianao tsisy antony tokony hivelomana satria fahoriana ny ety amin'ity zao tontolo izao ity. Kanefa avelonao hitranga izao ny rehetrarehetra izany mba tsy hahatonga anay hifikitra amin'ny zavatra mandalo fa hanankina ny fiainanay ao aminao mba izanay mibanjina ny fiainana mandrakizay, satria na inona na inona ezaka taminay ety ambany masoandro ianao ny tompon-teny farany tsy maintsy ho ravo izao tontolo izao. Kanefa na izany aza avelonao hiaina izay mba hampisehonao fa misy ianao ary miaraka amin'ny mandrakariva mitsinjo ny olonao, manavitra ny olonao ao anatin'ny fitian'ny fitaintainana mandrakariva ny vahoaka. Ireo natrehan'izany indrindra no hitarainanay ny fanahy masina mba hiasa tanteraka aty anatinay, hanokatra trano masom-panahinay mba ahafahanay mamantatra ny torolalina rehetra izay omena anay, aizanay manaja ny fepetra amin'ny fiainana tokony hiainanay. Dia matoky sy mino izay fa nome fifaliana zon'ny antenana ho an'ny vahoakanao ianao, dia tareo lalina mandrakariva ho amin'ny marina izahay voninahitro no aseho mandrakariva ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy hanonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo hoantsika mandrakariva. Tamin'ny fampahirezana farany dia niresakitsika ny amin'ny tantara amin'ny bokin'ny Estera, tantara Mordekay sy Amana, izay raha nijerena ny zozotra amin'izay tantara izay dia tena hiainantsika amin'izao vanim-potoana izao satria betsaka ny zavatra hatrehana ny ady ary mbola mandraka ankehitriny dia mbola mitolona manoloana ny valanaretina izay mambely amin'ity izao tontolo izao ity isika, ary izay indrindra no nandraisana fepetra tsy antsika teto amin'ny firenena fotsiny ihany fa manerina amin'izao tontolo izao mba hanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ary na dia atao hoe efa miaina azy ny olona voy eto amin'ny firenentsika, isaorin'Andriamanitra no ny fahendrena izay nomeny ny tompon'andraikitra ara-panjakana, ny fitohizany ny amehana ara-pahasalamana mba hahatonga ny olona ho lasa fiainany izay le fitandrovana ny aina izay mifanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ireo. Ary tsapatsika teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany fa nanjo an'ity izao tontolo izao ity mihitsy eo aretiny io izay tsy tongatonga ho azy ozy tsika fa aretina avelan'Andriamanitra hitranga vokatry ny fiodinan'ny olona, tsy mbola famotehana, tsy mbola fandringanana, tsy mbola milaza fa ho ravana ity izao tontolo izao ity fa fanairana
ny olona rehetra tsy ny kristianina irery ihany fa ny olona rehetra fa Andriamanitra ny tsy maintsy ho tompony teny farany satria betsaka tsy niaretina ihany no loza ambarany tenin'Andriamanitra zay hitranga milohan'ny faravan'ity zao tontolo zao ty fa mbola be dehibe ireo karazana loza maro samihafa ary zany rehetrarehetra zany navelona an'Andriamanitra hitranga mba hahatonga ny olona ho tafaverina amin'i Jehovah hifikitra tanteraka aminy ity am'ity zao tontolo zao ty zay miharatsy tsy afa-bela fa manatrika loza isan'andro isan'andro tsika kanefa na eo ara zany rehetrarehetra zany ny olona tafaverina amin'Andriamanitra dia hafa ny fiarovany ary zay indrindra no mahatonga atsika hifampahery ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao mba tonga atsika atokan'Andriamanitra satria tsy misy zavatra takona fenina amin'Andriamanitra ny zavatra misy manerina an'izao tontolo zao ho an'ny olona zay tena mifikitra aminy dia manambara mandrakariva izy ny zavatra hitranga tsy ho fampirorona akory na fampitahorana fambahanana ny olona fanantenana sy fikiran'ny olona amin'Andriamanitra mba azahoan'ny olona antoka ny fiarovana na dia ao ara-zay loza tsy maintsy zetrahan'izay manoloana ny loza zay nitranga isaoran'Andriamanitra satria efa manomboka lasa fiainan'ny olona ny fitondrana vavaovina ny fanajana ny elanelina ray metatra sy ny maro isan-karazany ary zay toe-panazay mihitsy no andrasan'Andriamanitra ho amin'ny olona mba ho lasa fiainan'ny olona mihitsy ny anaja ny fipetraka nefa tsy zay fotsiny osytsika fa ny fipetra rehetra satria betsaka ny loza tsy ampozina zay mety hitranga voaingana teo arano vaovao zay rehatsika nampiorokoditra ny fikasana sy ny tetika rehetra aminona ny filoham-pirenena zany rehetrarehetra zany dia loza mananontanyna mety mieritreritra ny olona hoe mafy ny zavatra mianjady amin'ny filoham-pirenena fa tsy eritreretiny fahasolontenany malagasy rehetra ny filoham-pirenena ka raha izy no kitihana indikan'izay dia mikitika ny firenena iray manontolo mihitsy ary raha ny firenena ny voakitika dia voakitika tanteraka nisam-batan'olona tsy raharay avy ary zay no nahatonga atsika nisintona lesona mahakasika ny Hamana sy Mordekay zay Mordekay zay ray nitaizany Estera ary Estera tamin'izany vanim-potoana zany lasa vadiny Ahasverosy kanefa teo anatrehan'izay Hamana no voatendry ho akaiky ny mpanjaka ary fomba ny Hamana mihitsy tamin'izany vanim-potoana zany no mampanaiky ny foto-keviny rehetra manoloana ny olona mba tonga ny olona rehetra anaja azy inkohaka aminy takany hoe ametraka azy ho takan'ny Andriamaniny ary nietraketraka mihitsy izy ary nitondra famaizana ho an'ny olona zay tsy mankatony ny teniny kanefa i Mordekay tamin'izany vanim-potoana zany tsy avonavina akory fa vokatry ny fifikirany tamin'Andriamanitra dia nisy ny zavatra azony natao nisy ny zavatra tsy nekeny mihitsy satria tsy mba fomba mihitsy ao anatin'ny soratra masina ho amin'ny vahoaka an'Andriamanitra zany hoe mikohaka eo anoloan'ny olona raha dikatsika tsotra zay fiankohofana manoloana ny olona zay tsy hoe fiankohofana fotsiny ara-baky teny fa mifanekena mitoromarika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia efa mariky ny fiankohofana ary zany rehetrarehetra zany nefa dia mijoro Mordekay tsy nanaiky mihitsy ny baiko zay napetraky Hamana zay niteraka fahasosorana tamin'ny Hamana ary niteraka fialonana maso satria tsy vitany mihitsy ny hoe hanafay irery amin'ny Mordekay satria fantany tsara mihitsy fa io ny rafozan'ny mpanjaka dia nitady ny fomba rehetra izy mba hahatonga any Mordekay ho ringana dia ny zavatra nataony ary araky ny efa hitatsika zay izy tomantsika lesona manoloana ny toe-javatra mitranga
de te am'ty firenentsika ity indrindra ny fikasana amoniny filoha hoe misy antony manokana ange mato mikendry ny famonoana ny filoham-pirenena ny olona ary be deaibe no ray petsapetsa am'izany any ambadika any ao ny firenena vahiny ao koa nefa reo olona sasan'izay voavidim-bola na de to anivon'ny firenena ary miray petsapetsa am'izany teti-dratsy rehetrarehetra zany kanefa tsika mahatoko fa Andriamanitra miaraka amintsika ary mitoejavatra mitranga sy mitetika ratsy rehetra de ampahafantarin'Andriamanitra de miloha mba hatonga fitandremana manoloana ny loza zay mananontanyna ary zany tetika aminona ny filoham-pirenena zany de tetika fanampotenana any Madagasikara ray manontolo kanefa manoloana an'izay rehetrarehetra zay tsy tokony hanatahotra tsika raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra ny filoham-pirenena raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra ny tompona andraikitra isa tokony rehetra misy ny fiarovanaandriamanitra mahagaga tsy hitakarina tahaka ny rovany atsika manoloana ny valana retina zay mianaka manerina ny ty zao tontolo zao ty ary tsy amin'iny rery fa ninon'inona loza mitranga na de tsy mbola fantatra azy de ny azo antoka miaro mandrakariva Andriamanitra amin'ny Estera toko fahatelo rehefa hitany Mordekay ny fahadalany Amana ary rehefa tsapany Amana fa tsy nanaiky azy ny Mordekay raisitsika traty amin'ny andininy faefatra tsy mampanina manao teny averina ozy mba hasony fanahintsika ny andininy faefatra ny bokin'ny Estera toko fahatelo nefa na de niteny tamin'ny isan'andro azy reo izy a de tsy mba niaino azy izy ka nolazain'ireo tamin'ny Amana mba izahany na haharitra amin'ny teniny ihany Mordekay na tsy fefa nilaza tam'ireo izy fa jiosy ary rehefa hitany Amana fa Mordekay tsy mba nentina andoalika na ekohaka teo anatrehany de tesitra loatra izy ary nataony Amana ho zavatra kely loatra ny aniny sy tanana mely amin'ny Mordekay irery any fefa nambara azy ny firenen'ny Mordekay ka de nitady andringana ny jiosy rehetra hierira ny fanjakan'ny Ahasverosy keo izy de ny firenen'ny Mordekay rehefa tena jerevana zany de i Amana de misolo tena le firenena zay nangeja ny fireneny Mordekay ary teo anatrehan'izay de tsy nety nanaiky ny foto-kevitra zay napetraky Amana na raha adikatsika ny foto-kevitra ty firenena lehibe zay mitady ife mihitsy ny jiosy ity kanefa teo anatrehan'izay tsy nanaiky Mordekay ary nahatezitra mihitsy any Amana zany ka namantatra izy fireneny izy ireo de firenen'ny jiosy de tahaka atsika ihany keo mitetika fikasana mely ny filoham-pirenena de mahatonga fanontaniana aiza izy monina ao Madagasikara ka nitetika famelezana filoham-pirenena de tetika mihitsy amelezana any Madagasikara zay mahatonga atsika am'resaka hoe raha voakitika ny firenena voakitika ny filoham-pirenena de mikitikitika ny fiandrianam-pirenena mikitikitika misambatan'olona tsiraray avy ary io no tokony atahotra sy angovitra tsika ka hieritreritra hoe inona ary ny zavatra tokony ho tanterahana eo anatrehan'izay de tsisy azo atao hoe afa-tsy mitodika amin'Andriamanitra sy miaino ny baikon'Andriamanitra ny torolalana apetrak'Andriamanitra satria ny torolalana apetrak'Andriamanitra ngendrindray zay no mahatonga ny olona tsy miverina amin'Andriamanitra vokatry ny fieritreretana fa zavatra ara-panahy mahakasika ny fiainana mandrak'izay fotsiny ny fivavahana fa ny fivavahana de mahakasika an'izao andro zay hiainatsika amin'ny fiainana ara-nofo zao misy ny fiarovana de ny ety mba ho arovana tsy ho tonga ho any amin'ny fahaverezana raha toizatsika ny famakina ny teniny andin'ny fafito tamin'ny volana voalohany volana anisaniny zany tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakany Ahasverosy mpanjaka de nisy nanao pora filokana zany teo anatrehany Amana amin'ny isan'andro sy nisambolana hatramin'ny volana faharoa ambin'ny folo volana dara zany ary io Amana tamin'ny Ahasverosy mpanjaka misy firenena efa miely sy miaky any amin'ny firenena samihafa isa tokony eran'ny fanjakanao
ary hafalalana no firenena rehetra sady tsy mba mankatony lalàn'ny mpanjaka ary tsy mendrika amin'ny mpanjaka ny amela azy eny ko raha sitraky ny mpanjaka akosoratana mba haringany reny dia antotaleta volafotsy ray alina eo an-tanàny mpanao raharaha oentina ao an-trano firaketan'ny mpanjaka. Zay le tetika napetraka amany izy tsy mivantana hoe mahasositra azy Mordekay i Mordekay andao Mordekay ho faizina fa vokatry ny fialonana sy ny fahasosorana an'ity jiosy anankiray ity dia nikendry hamelezana ny firenena ray manontolo izy ary tsisy afabela rehefa mety io jiosy eo anatrehan'izay. Ary zay no natonga antsika nyresaka hoe rehefa tena jerevana anke ny toe zavatra mitraka tsy Madagasikara amin'ny mahatany azy no alan'ny olona tena tian'ny olona tsiriretin'ny olona tany manan-karena tany emiky ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra tany azo trandrahana tsara ipoiran'ireo hareny ary hatramin'izay dia tany nandevozina satria misy antony manokana na de nosy kely ary ty Madagasikara ty hitoerany ny harena tsy talany fa saingy vokatry ny fitsetsefany vahiny sy ireo olona ty kely na de nivon'ny firenena azy de tsy tafarina mihitsy ny firenena malagasy ary ankehitriny efa miabo amin'izany mba sy ny fiandrianam-pirenena mba hisongadina n'ity firenena ity de tsy zakan'ny olona zay olona saritahotra tsy samyseho sehatra fa miafina any ambadiky ny fanenjehana ny famelezana de io mahatonga azy hikendry ny filoham-pirenena taky ny kendrena ihany keo amin'ny Mordekay satria raha ny marina hozy sika Mordekay no halan'ny amany de ny firenena no hitatin'ny valiny de torak'izany keo ny toe-javatra mitranga ny famelezana ny filoha mba hafahana am'se ty firenena ity ary de hitondra faisana eo anatrehan'izany ny mpiray tanindrazana rehetra raha tsy mitandrina ary zay no natonga atsika nanao antso mba hiditra amin'ny fifalikanina mba hatonga hivavaka ho an'ity firenena ity hivavaka ho an'ny firenena ho an'ny filoham-pirenena mba hatonga atsika hiverina tanteraka amin'Andriamanitra mba hidiran'Andriamanitra antsehatra eo anatrehan'izay satria rehefa ny olona anankiray no tsy tiana zay no matetika zavatra mitranga de manjary misy fiatraikany ny ankohonany rehetra manjary halana ary tsy vitan'izay ihany keo na ny toerana faritra misy an'le olona manjary ankalainy manjary le firenena misy an'le olona manjary ankalainy ary de torak'izany ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao kanefa araka ny fantarisika de misy ny toro lalana zay nomena ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany mba hafahany miaro tena zay hojerevantsika ny manaraka fa ny anoizatsika ny teny fampahirezana de fampatsiarovana ny tenin'Andriamanitra zay efa tonga tamin'ny fiangonana ary tonga ihany keo ho an'ny firenena satria ny tenin'Andriamanitra mo tsy hoe miangatra Andriamanitra ka hoe ho an'ny fiangonana iray fotsiny natongavany teny fa nambara tamin'ny fiangonana zay misy atsika ty teny de ary tamin'ny herintaona zay efa nampitandreman'Andriamanitra mitoe-javatra mitranga hitranga eo amin'ny firenena hitranga manerina an'izao tontolo zao araka ny fomba hiainantsika moa de misy foana ny teny fikasana zay omen'Andriamanitra atsika tsy araka ny sitrapon'olombelona fa araka ny fitarihan'ny fanahy ary zay nanomboka tamin'ny taona 2020 hatramin'izay fa ny tena miavaka de ny taona 2020 zany hoe vao nitomboka mihitsy ny taona ny volana janoary de ny teny fikasana zay noraisitsika de ny bokin'ny Agay toko faharoa de no tapany farany hoe ary ny fanahiko de mbola mitoetra ao aminareo ihany a ko aza matahotra ianareo io teny io nambaratsika hoe teny tokony omen'Andriamanitra satria matoa Jehova miteny an'izay efa nisy vanim-potoana saika ho tsoahany teo anivon'ny olona ny fanahany kanefa de ny teny nambarany hoe ary ny fanahiko izy de mbola mitoetra ao aminareo ihany zany hoe tsy hoe sorika fa avelako hitoetra de nitoyany manaraka de hoe aza matahotra ianareo ary rehefa
jehovah no miteny hoe aza matahotra de misy zavatra mampangovotra ny olona, mampitaintaina ny olona, mampisavoritaka ny sain'ny olona, misy ady atrehan'ny olona. Kanefa fa tonga de miloha taona 2020 io ny volana janoary ary nambaratsika fa andalovany fiangonana ary andalovana ny firenena ihany ko, teny mipaka ho an'ny firenena rehetra, aza matahotra. Ary raha vao jehovah no miteny an'izay de isy toe-javatra mampangororo, isy toe-javatra mampatahotra ary tokony iomantsika eo anatrehan'izay ary tsy tokony ho taitra fa isy zavatsarotra tsy maintsy andalovan'ny firenena, tsy maintsy andalovan'ny ty zao tontolo zao ty. Kanefa matoky io Andriamanitra io fa tsy mandainga io izy ary marina amin'ny teniny izy nambara tamintsika zany rehetrarehetra zany rehefa tena jerevana ny contexte, satria ty teny ty matoa raisitsika de ny zavatra fantatritsika hoe nisy zavatra nampiravoravo tanana ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany zay nanomboka afaka tao Babilôna ary anisan'ny teny zay noraisitsika teny tamin'ity taona ty ny Zakaria toko faharoa ihany de ny andininy fasivy hoe fa izao Jehovah ho mandafy manodidina azy ary voninahitra foana na Iagay na Zakaria de samy mpaminany ny rahan'i Jehovah mba ampahery reto jiosy reto anorony indray ny tanàna efa rava ary anangana ny tranon'i Jehovah vokatry ny etraketraka zay nisy eo aloha ny fandringanana ny jiosy. Ary zany toe-javatra zany de toe-javatra ihany ko zay hitataratra tamin'ny fikasany Amana andringana ny jiosy vokatry ny fahatafitoinany ny amin'ny Mordekay de takany amin'izao vanim-potoana zao fikasana ny amonona ny filoha zay nitanjona kendrenany efa de zao ny atomby indray ny an'ity Madagasikara ty ho babo ka ho rembo ny vahindray ny arena tsy talana eto amin'ity firenena ity. Ary raha vo fiarovam-pirenena ny zavatra mitranga tsy maintsy miditra tsehatra mandrakariva ny fahavalo ary izy moa no ambadika satana ankeny eo ambadika zany rehetrarehetra zany zay ndaliny satana ny mahatonga aneo aretina mitranga manerina n'izao tontolo zao io. Andriamanitra ve tsy manan-kerika afaka hisakana zany voasakana zany fa velany hitranga satria mahafiloha ny olona ambadika ny famonoana ny filoham-pirenena satana ankeny eo ambadika zany rehetrarehetra zany tena ho potehina mihitsy ny fiandriana-pirenena ary eo anatrehan'izany mihoatra lavitra noho izay tiany satana mihitsy ny olona ozongozona takan'jobo mba hiala amin'ny fahatokinan'Andriamanitra fa raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra tsika de ny azo antoka zato isan-jato miaro Andriamanitra. Fa ny vanim-potoana raha vao metehitra amin'ny herin'ny tena, amin'ny vanim-potoana raha vao metehitra amin'ny fahaizan'ny tena, amin'ny vanim-potoana raha vao manao tsinitsinan'Andriamanitra tsisy fiarovana intsony de tsy maintsy ho tonga ami'tanjona kendreny satana de ho rembon'ny fahavalo lehetra tsika. Ary zay no anaovana antso ho an'ny isam-batan'olona tsirairay avy mba hiverenana amin'Andriamanitra satria io fipetra ara-pahasalamana zay takina mba ho arahan'ny olona. Andriamanitra miteny hoe tsy ho ihanangeny loko zay fa tokony hijery zavatra maro isika anaja fipetra ametraka fipetra tsy eo amin'ny ara-pahasalamana ny fipetra eo amin'ny fandriam-pahalemana fipetra eo amin'ny fiarahamonina fipetra eo amin'ny ara-panahy fipetra eo amin'ny fivavahana zany hoe tsy andeha hifototra amina zavatra anankiray fomba ny devoly mihitsy eo moa de asiny loza anankiray de mifantoka amin'iny ny olona kanefa etsy an-tany misy loza hafa koa efa kotrehany ka raha olona tsy miomana de mimeloha hoe tena nametraka fipetra mba ho fiarovana de ringana ihany saoran'Andriamanitra ny tolo-tsaina zay nomeny mba ho fiarovana manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra satria mba halaivo zara-tsaina eo anatrehana zany rehetrarehetra zany ka raha tanteraka ny fikasan'ny olon-dratsy namono ny filoha mba fantatritsika ave ny zavatra mety hitranga teto amin'ny firenena mety hoe faly ny mpankahala fa tsy afa-bela koa ny mpankahala eo anatrehan'izay fa hitondra faisana tanteraka satria manozongozona ny olona mba hositra Andriamanitra eo amin'ny toerana. Ka Iagay na Zakaria
de natao hitondra fampaherezana an'ny olona zay miravoravo tanana manoloana ny zavatra mampatahotra ny zavatra ny andry andro Mordekay tamin'izany vanim-potoana zany satria isy fandringanana mbola hojerevantsika moa ny tantara tetika fikomina sy fandringanana ny jiosy rehetra fa zaingy Andriamanitra nefa miasa ny fomba tsy takatry ny saina de nahatonga fiarovana ho an'ny jiosy ka afaka niaro tena manoloana n'izany rehetrarehetra zany sy nanohy ny asa zay efa nendriketany de toratrany keo ao amin'ny bokyny Miakay misy fifandraisany amin'ny teny zay miraisintsika hoe mandafy manodidina mitohy taona 2021 nandraisantsika n'izany teny fikasana zany mitohy ny teny fikasana Andriamanitra manoloana n'izay le hoe ny fanahy mbola mitoetra eo aminareo ihany ary aza matahotra ianareo ho Jehova fa io na tonga antsika nyresaka hoe tsy nijanona treo ihany ange raha mijery ny contexte fa Andriamanitra manambara de miloha taona 2020 io a tsy mbola mipotra ny coronavirus teto amintsika teto taona 2020 no nytenenina hoe aza taitra fa isy zavatra mampangororo isy zavatra mampatahotra isy zavatra hitranga eo amin'ny fiangonana eo amin'ny sambatan'olona isy zavatra hitranga eo amin'ny firenena isy zavatra hitranga manerana n'izao tontolo izao fa Jehova nefa nyteny fa nyteny toko fotsiny de zao aza matahotra de raha mamakitsika ny 15 sy 7 de eo no nazavaina tamintsika tamin'izany vanim-potoana zany fa tsika tsy nafantatra de zavatra manahoana ny zavatra hitranga manerana n'izao tontolo zao fa rehefa mitranga le izy zay vao resy lahatra tanterakitsika hoe hay tena mariny Jehova efa nampitandrina izy ary zay nitoky nananatsika mba natonga tsika niatrika nitoe-javatra sarotra rehetra ary ninotsika fa hivoaka ho mpandresy atsika 15 sy 7 hoe fa izao nolazain'i Jehova tompony maro sy ndray maka koa raha afaka kelikely de ampiroroko ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny tany maina ary ampiroroko koa ny firenena rehetra ozy ka ho avy zay ry ny firenena rehetra ho fenoko voninahitra tetrante ho Jehova tompony maro de inona ny zavatra mitranga tsy teto amin'ny firenena fotsiny fa ny lanitra sy ny tany mahatratra an'ity zao tontolo zao ty isy zavatra mampitahotra isy zavatra mampangovotra isy zavatra mahaverihevitra tanteraka zay tsy maintsy hitranga eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fa Andriamanitra moa milaza de mimeloha fotsiny izy fa tsy lazainy amin'ny anjim-pirihany hoe manahoana ny fomba fipotrany fa ny atonga ny olona fotsiny hitandrina manoloana ny toe-javatra mitranga de tahaka ny fahavalo zay manafika ny fahavalo ka mampihomanana hoe eto zany hiditra feno fotsiny no miambina fa mbanimpotoana tonga izy de fa vonony ianao miaro tena eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ary zay miantony votoaty ny fipetra asaina ajaina de zay no natonga atsika tena nitandrina ary natonga ny fipetra nampiarina teto amin'ny firenena zay mitohy mandraka ankehitriny kanefa tsy tokony hijanona fotsiny eo amin'izay fipetra ara-pahasalaman'izay fa nitoe-javatra mitranga rehetra de tokony anaitra ny tompona andraikitra izay rehetra everina fa mampanahy tsy eo misehatra ara-pahasalamana eo fa amisehatra ny fandriam-pahalemana amisehatra ny toe-karena amisehatra ny fanokorotanana maro isan-karazany amisehatra tsy hainao eritreretina de fa tokony miomana de mimeloha tsy fantatra ny fomba fitrangany ny adi-poko ny fandrahonana ny fikomina zany rehetrarehetra zany misy fipetra tokony ho raisina de ny meloha avokoa fa tsy any am'le hoe fipetra ara-pahasalamana avokoa no zay ihany no tanterahana fa Jehova efa nyteny kanefa na izany ary misy ny teny toko zay nomeny hoe ho fenoko voninahitra tetrantio Jehova tompony maro sady milaza ny fiangonana zay matahotra ny Jehova hoe tahaka ny tsinitsininy eo kanefa de ho fenoko voninahitra zany hoe ho an'ny fiangonana zay amin'ny lafiny anakiray satria teny tonga ao amin'ny fiangonana le izy fa ho an'ny firenena ihany keo satria ny firenena de fantatritsika hoe manahoana izy zao ny zavatra hitatsika nge de tahaka ny tsinitsinina mihitsy ny firenena fefa manomboka miroso any am'le fananganana indray ny efa rava taka ny baikinomenanjiosy kanefa ho natrehan'izay
fikasana fananganana ny faravy zay no mipotra daholo zany toejavatra zany satria inona ny antony avelon'andriamanitra itonga mba isehoany voninahitr'andriamanitra ary zay le hoe zaho no mandafo manodidina azy ary voninahitra eo foany teny nomena tamin'ny taona 2024 ary teny tsy hoe nampilaza fotsiny fa isy zavatra ampangororo n'ity zao tontolo zao ty fa nisy nefa teny toky ny fanahy tsotsoan'andriamanitra mbola mitoetra ao anatin'ny olona aza matahotra ozy kanefa de any am'leo fenoko voninahitra ty tranoty tsy milaza fotsiny fiangonana fa milaza nyty firenena ny olona ankeny tsy mahafantatra tany masina nge ty firenena malagasy ty tany voafidin'andriamanitra nge ty firenena malagasy ty kanefa am'izay mahavoafidin'andriamanitra zay hitsakitsahan'ny olona ary zay ny mahasaripiaro amin'andriamanitra ary misy fotoana voatendrin'andriamanitra hamalin'andriamanitra ny faharatsiana rehetra fa raha mbola mitoy amin'ny fahadalàna ny olona de andriamanitra ny miditra tsehatra mandringana andren'ny olona reny ary zay ny tsy tokony atahora tsy tsika ianao nde hitsangana ka hamaly vaty fa jehova mahafantatra andreny olona reny fa ny zavatra tokony ataotsika fotsiny de zao miverina am' jehova fotsiny mba ahafahany jehova mampiseho voninahitra eto am'ty zao tontolo zao ty ny andiny fahavalo sy ny manaraka de zao novosoratra ao ny andiny fahavalo sy ny manaraka any volamena ary any volafotsy ary any volamena ho jehova tompony maro nyvoninahitra ty trano ty any aparany ho lehibe no ny tany aloha i jehova tompony maro ary eto am'ty fitoerany ty no anomezako fiadananao i jehova tompony maro ty ny fikasany taona 2020 zany kanefa na de taona 2020 ary zany de ny fikasan'andriamanitra tsy hoe tonga de mivaly lany fa tonga ny taona 2021 mito le izy ty amy Zakaria toko faharoa ny andiny fasivy fa za ho jehova ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo foany ary zay no mahatonga atsika manao antso mba hahafahan'andriamanitra miditra ao antsehatra ka manatanteraka ny teny fikasana dao rere olona iverina aminy miditra amin'ny fifadekaniny hiala amin'ny faratsiny mba hatonga ny fiarovan'andriamanitra satria tany masiny ty Madagasikara ty ary tsy mahatany masina azy tsy ho tany hitsahatsika io fotsiny fa isika zay miaina ny malagasy rehetra masina amin'andriamanitra olombo fidin'andriamanitra olona nalain'andriamanitra ho an'ny tena na de kely sy bitika ary mba hampiseho voninahitra ho hitan'ny olona rehetra ny fiarovana ary raha toizatsika eo amin'ny andin'ny faharoambifolo ny andin'ny roambifolo le zao no voasoratra io ary eo no amaranatsika azy teny toky satria tsy maintsy hojerevantsika reny tantara ny Morodekay tantarany amany reny hoe inona nahatonga any amana mietraketraka ka saika melona ny jiosy inona ny fiapetritra nyraisina teo anatrehan'izay mba ho fiarovana ny jiosy sy tsy naharingana azy ahatanterahan'i Jehova ny teny fikasany hoe zaho mandafa manodidina azy mba hahafahantsika milona tanteraka satria ny loza tsy mijanona araka ny resahantsika tsy mampitahotra akory fa tsy maintsy misy ny loza mihay mahery vaika ny loza fa mihay mahery vaika koa ny fiarovan'andriamanitra ny olona zay matahotra azy ny andiny faharoambifolo fa izao no lasain'i Jehova tompony maro izy ampiseho voninahitra amina ny rahana tany amin'ny firenena zay namabo anareo fa zay mikasika anareo de mikasika ny anak'andriamasony teny alefa zany ny hoe mikasikasika ny olona mifikotra amin'andriamanitra matoky sy mino isika fa solontenany malagasy ny filoham-pirenena mikasikasika ny filoham-pirenena de mikasikasika ny anak'andriamason'andriamanitra mikasikasika ny firenena malagasy de mikasika ny fireneny anak'andriamaso n'andriamanitra mikasikasika ny isambatan'olona matahotra an' Jehova de mikasika ny anak'andriamason'andriamanitra mikasikasika ny fiangonana miazona ny famarenana mikasika ny anak'andriamason'andriamanitra ary zany tena teny toky mba fahatsika mandroso tsentina irere havana fa vao mainka ahatonga atsika eo tonga ny fanetretena tanteraka an'olo tena ao an'andriamanitra hoe tsy mandaingy Jehova ary mbola mitoy izy manome ny fiapetra rehetra tokony ho tandremana ary tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fiapetra ranofo fa na eo amin'ny fiapetra ara-panazy
dia misy tanjorakendren'andriamanitra mba tsy hatonga atsika anjeny ny andro lava fa hibanjana ny fiainana mandrakizay mba hatonga atsika mindova fiaina tsambatra kanefa mbola velitsika ty am'ity zao tontolo zao ty zany rehetrarehetra zany de fiandohaniny fiadanana lazainy Jehova hoe eto am'ty fitoerany ity no anomezako fiadanana ozy Jehova isy ny fiadanana zay ho ataon'andriamanitra ho amin'ny firenena malagasy kanefa tsy mora ny atonga avy am'izany fa be de be ny fahavalo mitranga zay hisakana n'izany rehetrarehetra zany kanefa tsy masakana ny fikasan'andriamanitra teanavitra anyity firenena ty no misehatra aranofo zany no misehatra ara-panahy mahireza sika fiangonana mahireza ry-piray tanin-drazana fandriamanitra momba atsika mandrakariva ary matetika ny olona mieritreritra hoe toroteny tahaka an'izao ny olona tahaka ny Tomasy tsy manaky mino raha tsy mahita ary ndraindray atao ny zavatra tsy misy dikany ny tenin'andriamanitra tahaka izao kanefa ny tenin'andriamanitra no fototra iorenany zavatra rehetra dia matoko sy mino fa maro sika malagasy no tafaverina amin'andriamanitra mangataka amin'ny fiarovan'andriamanitra mba hiadanany ty fireneny ty dia hivavaka tsika Jehovah-andriamanitra ray no misotranao izay no miteny fampahirezana zay nomenao anay indray manoloana ny toe-javatra sarotra andalovana satria tsapanay tokoa tompo raha tsy eo ianao dia fikorotanana no misy tsisy fanantenana fakivina fa no ianao mbola tsy mitsaha miteny mahazo antoka tanterak'izay tompo fa ninonina toe-javatra atrehanay dia hivoaka-pandresy mandrakariva satria Jesosy efa nyteny eto amin'izao tontolo zao no hitanareo fahoriana ao zay nefa matoky izao fanaresy zao tontolo zao dia matoky sy mino fa miaro manokana ny firenena ianao indrindra ny filoham-pirenena zay misy gasy ambony nangatany aminao dia nesanao tanteraka ao anatin'ny filoha mba ny fanahinao masina tsy hoesorina amin'ny fa hitoetra mandrakariva ao anatiny anana ny fahendrenao enta mitantana zao firenena zao matoky sy mino izay fa nizanizany gasikasy tompo nijerina masina itobo manodidina azy hiaro azy mandrakariva satria ny fiarovanao azy dia fiarovanao anay sampatan'olona ihany keo zavera hiala aminao izy ary meo hery mba ahafahany miaino ny afatra zay omenao mandrakariva mba ho taridalanao azy eo amin'ny fitantanana zao vahoaka zao fanay firenena malagasy kosa meo fo endry tompo mba anaiky ny mpitondra ary dia matoky sy mino fa dia mifikasana zay nomenao teo tanterahana aminay ary ho porofonao zany fa ho mandafy manodidina anaynao ary ho voninahitra eo fonay dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo no amintsika mandrakariva.